Disokendry ireto avy no ilalaon'ny tantara: Solofo, Budget, Mbola, Iaina, Eva, Simonety ary Saondra. Manao toko salamo. mba afaka andrainay ve nareo? Fa hoana zay? Fotoana fohy kely fotsiny ka Ay, tsy maninona ka. mpitoro ny filazantsara zay manko. Aza atao ela be fa za mbola manao zany ara. Vetivety kely fotsiny raha misea. Eny ary mandroso. Ie. Dia misaotra nareo aloha nampandroso anay. Tsy izay moa zany no nampandrosoanareo fa Jesosy. Dia misaotra indrindra tompoko. Eny tsisy isaorana ny amin'izany. Ny ten'Andriamanitra manambara hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tadio fa tiantsika Andriamanitra, tiantsika Jesosy, ary tia monjo ny fiainantsika izy, ary tsy ny fiainantsika ihany no vonjeny fa ny fanahintsika. Izao fiainana izao dia mandalo izao. Ary atao hoe tsy dika mihitsy izao fa ny fanananao an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao no hanananao fiadanana. Betsaka ny amin'ny izao fiainana izao no mitady an'izany hoe fiadanana, mitady hoe fahasambarana. Ary misy olona anankiray izay ara olona fantatro mihitsy izay mipetraka eto Antsirabe, manana maha izy azy, manan-karena zany ny karaman'izany tsy eto zany mandray karama fa ny ivelany. Dia ny aina tao anatiny hoe fiadanana mihitsy, tomobila, ananana trano, ananana ny aina tao anatiny izany hoe fananan-karena. Fa tamin'ny fotoan'andro nefa resaka tena marina ty tantaraiko anao ty ramose. Tamin'ny fotoan'andro nefany dia inona ozy izy ianao nataony? Naka essence izy dia nakisaka ny daholo ny entana tao amin'ny salon, dia narehatra le essence dia may tao izy, may daholo ny trano, tsisy azony raisina. Tao alohan'izay izy dia nitantara hoe za leo amin'ny fiainako, leo amin'ny aina. Inona moa no tiako tenenanao amin'izany? Tsy manam-piadanana ny olona raha tsy ao aminy Jesosy. Raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Tianao izy ary te hamonjy anao izy, te hanafaka anao izy. Inona zavatra mety mamatotra anao? Tianao Jesosy. Zany ve? Za koa ary tianaoko. Za so tena tsy ampy fitiavana mihitsy. Za aloha tsy ramose za mbola mpitoviko. Eny mety hoe vazivazana andresanao zany teny zany fa matoa tonga aminao zany teny zany dia te hamonjy anao Andriamanitra. Ka ianao zao tonga eto koa zao dia mba mety tsy kisendrasendra fa mety tena tody amiko ana zany. Zany tena tsy ampy fitiavana mihitsy. Dia ianao zany metimety amiko zaniko. Eny mety hoe banga ny fitiavana ianao. Izao aloha ekeo Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia afaka hiadana ianao, afaka ho sambatra ianao, ary indrindra raha miala tapoka amin'ity tany fandalovana ity dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia mba ekeo koa zany fangatahako tena ohatra mba mety be ampiko ianao dia rena manaraka mba mitsitsidika ty fa tena manja aloha nareo miravavy Ianao koa dia be vazivazy fa izay aloha fa hotain'i Jesosy ianao dia mangatadalana kely ary aloha izay. Eny ariko mba metro numéro telefonina kely aloha raha mety. Alao manaraka. Badry fa ho aiza indray ty ianao ty rotsy tao miomankomana vao maraina. Eny dia indray ary dada. Andeha ho aiza? Andeha hivavaka e. Mipetraha aloha fa miresaka kely tsika. Ay iana aloha mipetraha. Mila mazava kosa ny zavatra ataonao e. Tsy azo mila ho isan'andro ege anao mivoaka n'ity tokantrano ity foana e. Ny ato an-trano tsy milamina mihitsy fa dia misy zavatra ataonao foana sao dia mba misy lehilahy miaraka aminao kosa any fa ianao no manafina. Tsy ary dada, tena andeha hivavaka mihitsy tsy alenao ve mivavaka toy izay andeha amin'ny zavatra hafa e. Eny e, satroka ange zany e. Fa ny tsy azoko fotsiny
dia mila ho isan'andro dia aiza dia hoe misy vavaka isan'andro zany misy zavatra atao foana ny ivelany any tena marina ve zany ka inona ary zany nataoko atao trano ato e mba efa navita raharaha ihany any a tsy normalina zany amiko ohatra ireny olona mamonjy asy ireny ianao sa ve mandray karama tokoa nareo any am-piangonanareo any tsy azoko mihitsy dada tika mandray karama amin'ny ahoany ka efa isan'andro anyko mandany fotoana be nge zany eny ka misy fotoana zay mivavaka misy fotoana zay manadio fiangonana misy fotoana zay ohatr'izany fa tsy hoe dia sokajin'olona manao ahoana no miaraka aminao any mba zavao kely amiko aloha fikambanany tanora miaraka amiko any zao androany zay dia ndeha hanao asan'Andriamanitra fa tsy hoe ao am-piangonana foana nge zay maninona moa raha dia manao pastera ho aingany kefahany foana ny tontolo andronao latsinainy ny talata larobila ka misy hatramin'ny alahady zay aloha tonga dia manao pastera ko rehefa zay ve ny sitrapon'Andriamanitra fa matoa mbola tsy tonga amin'izany aloha dia mbola tsy any aloha ny programan'Andriamanitra sady ny anako aloha dada raha mbola velonaina dia aleoko manao asan'Andriamanitra aleoko tena manompo an'Andriamanitra tena marina dia tsy maintsy hoe isan'andro ve ka manam-potoana ako ariko amin'inona ary ho fotoanako tsy mba asiana fotoana mahamety azy ve na izany azy ohatra hoe mba isaky ny alakamisy ihany ohatra zany fa dia isan'andro andeha foana ianao ohatra n'ireny olona tsy manan-katao ireny mihitsy sady mahamenatra koa nge zany nahoana no mahamenatra ka tsy ohatra ny hoe tsy manan-katao aty atokantrano tsy mba misy zavatra iendreketanao mihitsy ato fa dia any ivelany any foana ianao dia zay fitsaran'ny olona any aloha e fa ny atao-poko dia hoe manompo an'Andriamanitra dia ataoko izay sitrapony rehefa manam-potoana dia mandeha foana na mampiditra ny fiangonana io na manao asan'Andriamanitra io na hoe hivavaka any am-piangonana io dia ataoko aby dia nga tsy maintsy mandeha nareo ko manana fotoana za nge dada atao trano mba mahavita raharaha ihany sakafo efa vitaiko daholo ny tokotany madio ny trano madio dia tsy haiko ihany mbola mahatonga ny dada manao an'izany le ho avinao koa mba tokony hojerenao ihany tanora nge ianao e mba hivery no avy ny fiainanao jereo ty tanora mitovy aminao zao aiza ianao ty jere dia mandeha mikovenjivenjy isan'andro iny ataonao eny fantako izany fa Andriamanitra koa malaika fa zazavavy ianao fa na izany aza mba mila mihevitra no avy ihany no aviko dada ao amin'Andriamanitra izy manana hevitra iverana ao anaminy no aviko rehetrarehetra zay dia teneniko any dada zay aza manahy zany ianao fefampilatan'Andriamanitra ny fiainako zange olona manompo azy tena voan'ny lavazy de cerveau enjana be mihitsy ianao ty miaika dada ty koa dia mahampome mihitsy ka dia inona zany zao mba eritreretinao amin'ity ianao mandeha isan'andro ty ka mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra zay nge ny tenin'Andriamanitra hoe katsao aloha ny fanjakany sy famarinany dia anampy ny zavatra rehetrarehetra dia mifiry indray zany ianao izao vao miverina avy eo arakaraka ny zavatra taona ihany mety eo amin'ny ray eo ngambany dia tonga eto ndray lany ihany zany ny tapakandro ray manontolo fa ahoana dia miaika anao dada tikoany zany dia tao zay ataonao e raha manao ratsy dia marina izany fa manao ny tsara nge to mbola tsy nyrava foana ilay fiangonana nefa efa mifolo maheritrety izao za ndray aloha dia tsy hidi-trano misy aleoko mitrano eto tokotany eto andrasakeo tenina hoelana ho aingana efa misy olona mivoaka efa ndrava izy amin'ireny olona be dia be ireny nahitaoko any sipy iny ary tobaka be izany tovavy ato izany izay mivoaka raha ibabany avokoa afaka misafidy tsara misy eto aloha e aizary izy
iny ianao fa tamy izy koa aloha tena tsy ratsy naza aloha James ana ianao androany tobotoboka zany ambava foko zany manahoandry manahoana ianao ngaza tsy tadidindry fa izy ianao atray de tany an-tranonayko de nareo mitoroteny iny zay vao tadidiko marina de ahoana moka te amindreako de ahoana tsy azoko zany fe de tsy azondre voanody fitendry io zay tratra mifananga lavitra angamba aizakoa hita fa zany de aza mbola tapana moa resaka hoe tamin'ny ala tena tsy natatory mihitsy de nataoko zay nahitana n'ity fiangonana ty de zay eno ako ko maninona raha nandroso tao za ampianatra beko indrivy ny tadiaviko de zany aniditra any am-piangonanareo any mivavakako nge mahazo idiran'ny olona rehetrarehetra ka indrivo ny tadiaviko fa za tsy hivavaka zany de ahoana indray le resako tam'le indray mandinika matitra be nge zay resaka zay iza moa ny anarandrety io aloha rojo tena voafaty ny rojo-pitiavana zany ny anarako indray James faly mahafantatra de za koa de ahoana am'izay laolohoany zany rehefa manam-potoana fotsiny ianao de mba mekara mivavaka ao fa mahafinaritra be de aza atao an'izany moa le fitiavako sandre ateriko aloha tena tsy mahazo aterina mihitsy ka lalana iraisana ihany ange iny aloha andefa betiny dadana eo ka eny ary ovina indray zany misy ivavana ato raha riva raha makondry de ho avy andray kosa hivavaka amin'Andriamanitra ne no aleha aty am-piangonana ka ny aloha indray misy ny andehanako aty zay aloha fa maika ka mamay loatra zany dite zany ry rojo zany ve tena tsy telina fapetrapely eo aloha ka rehefa avy eo sotroako ka tsara ne zavatra mamay no sotroana dady mety le izy fa tena tsy voatelinako mihitsy mandoro vava be loatra de inona zany zao ny zavatra matiany dada hoanina aza miresaka sakafo alohandrifa tena tsy misy idirany mihitsy ka tokony mihinana ihany fa sao reheraketiko sahirana eto marina antsika mianaka sarary mbola misy andri eo fa mamanareo ty efa tsy hitatsony ka zay indrindra manko raha miombo eo ny retiny dadany de sahirana eto tsika mianaka ono ye raha zao amoa maty de ahoana ny fiainandre aza miteniteny foana dada tsy maintsy sitrana dada sitranin'i Jesosy eny marina fa ilaina tokoa ny manam-pinoana fa mba tsara ihany nge mieritreritra sy mamisafisan'izany fa raha zany tokoa moa no mitranga de ahoana aza eritreretina zany Jesosy afaka manasitrana ny dada eno fa ahoana ny fiainanao raha tsy titsony za nge tsy maintsy ho faty olombelona nge za eny ko rehefa maty ary moa dada any arina any de miaraka amin'i Jesosy foana de tsy maintsy hoe mandeha foana ny fiainako de efa niteny an'izay ihany ianao fa tokony ataonao azo antoka ny fiainana mandrakizay ianao raha miala amin'ity tany ity manko dada de lalana roa ihany no tsy maintsy andehanana tadio zay teniko zay na ianao ho any amin'ny fiainana mandrakizay izay misy fahasambarana misy fiadanana misy fahatsaran'Andriamanitra rehetrarehetra na ianao any amin'ny elo any amin'ny fahaverezana mandrakizay fangiry firiana fijaliana fahoriana tsy misy fetra mandrakizay fa teny mbola velona dada tena miala nenina amin'ny dada atolory an'i Jesosy ny fiainan'ny dada sady miaraka amin'Andriamanitra zany ny hafa mihitsy eny
Tsy mametsiny ianao fa hitanao fa za nge efa olona efa makany am-piangonana io foana e. Dia inona indray moa no mbola ataoko ankoatran'izany? Ekeko fa makany am-piangonana dada ary tsy ratsy izany, fa ianao manolo tena ho an'Andriamanitra. Misy ten'Andriamanitra manao hoe amin'ny fo no inoana azahoana famarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Hitany dada, le makany am-piangonana ozy tsy ratsy, fa ianao tena mila miaiky ny fahotanao ianao ary mila mibebaka amin'izany fahotana izany dia manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia miteny mihitsy fa tsy hoe manaiky any am-pohany fotsiny, fa miteny mihitsy hoe manaiky anao Jesosy manaiky anao ho mpamonjy ho mpanavotra dia ho voavonjy tokoa dada. Ary na ny fiainan-dada rehetrarehetra aza tena ho amboarin'Andriamanitra ho tonga tsara be. Tsisy fanahina intsony dada amin'izay tsisy tebotebo intsony, fa tena sambatra ohatran'izao iainako izao e. Zangery dada tena matsiaro sambatra e. Saotra ke zava-dehibe zany resahindry amiko izany, fa dia misy hoeritreretina. Fa zao aloha aza mbola miteniteny an'izany aloha dada, fa dada tsy maintsy sitrany. Zay ataovao anatin'ny saina hoe tsy maintsy sitrana dada. Andriamanitra ny manasitrany. Tena marary be kiny andohako. Marary indray ve le loko? Marary be hatrany amin'ny lamosiko rehetra any. Inona ary tia manjoady? Sao dia voan'ny fatigue ary dada ty. Ohatran'izany mihitsy rojo sao dia mba ny tension-ako ary niakatra. Zay koa somary fanipanina izay mantsy tato ato. Sary ve atsoko vetivety ilay dokotera eto akaikitsika eto e? Hevitra mety ihany ianao. Andao tokoa izay ny atao dia ahitana izay tokony ho fepetra ho raisiny. Dia hita eo. Aingakainga ana ianao fa ny dokotera izany inge indraindray misy dia le dia tsy tratra ohatran'ny ao e. Eny aloha ho an'ny vetivety ilay aloha e. Dia ino no tsy metimety aminao izany Ramose? Tsy haiko dokotera, fa tao anatin'ny herinandro teo angambany izay ohatran'ny marary an-doha matetika izany mila maraina dia mandra-paharivan'ny andro tsy mety miafana mihitsy. Ahoana ny fisehony? Manefitefy be izany eto amin'ny firifako eto dia aty amin'ny farahatoka aty. Firy taona moa ianao raha tsy madiso? 9 tompoko. 9. Misy aretina efa mpahazoanao ve hatramin'izay? Ohatrany tsy dia tena misy loatra, fa izany hoe ny hitako mahazo ahy fotsiny indraindray mikohaka matetitetika dia sepotsepotra izany. Aleo tsapahantsika kely ny tension ary aloha e. Eny tompoko. Mba ampiakary kely ny tanan'akanjo. Dia misy fotoana ve hoe te-handoha sa hoe tena izany mihitsy. Izany e? Ohatran'ny te-handoha izany misaleboleboka izany. Tena ambony be ny tension anao Izany ve? 19. Tena ratsy be ty. Dia ahoana dokotera? Mila tena mailo be ianao satria izao ilay mahafaty tapoka ny olona, sady eo amin'izao taonanao izao mila mitandrina tsara mihitsy. Mahery mihinana enombo be nga? Izaho aloha dia tena tia mihitsy. Tsy mety intsony izany manomboka izao hitanao ny olombelona izany rehefa tonga eo amin'ny 50 taona eo dia eo amin'izay ohatran'ny hoe karazana fiolahana amin'ny fiainana azonao, dia mila mitandrina tsara amin'izay amin'ny zavatra rehetrarehetra, amin'ny vatana rehetrarehetra, na ny sakafo hohanina, ny zavatra atao mila fehezina tsara amin'izay izany, fa tsy hoe mihinana izay tiana dia manao izay tiana dia mijery izay tiana, tsy azo atao intsony izany.
rehefa feno ny 7 taona ianao zao efa mihoatra ny 7 taona dikan'izay ajanona amin'izay fihinanana henomby be loatra. Ary mba saika anontany dokotera ny sigara hoana fa za koa mantsy mifoka sigara. Tsy mety ramose raha izay ianao dia ajanona ohatrany tsy teo. Tsy mety amin'ny taonanao intsony izany. Tsy mety amin'ny fahasalamana mihitsy moa ka ny olana hainao ihany fa tsy mifoka indray andro ange mety ho vita ihany fa le 2 andro sy ny herinandro ndray volana itena ho sarotra. Misy fanafody efa fialana amin'ny sigara ka afaka tondroko anao indray zay misy agence mikarakara manokana ny olona izay te hiala amin'ny sigara sy ny toaka sy ny sisa moa izany. Fa ny ataontsika izany zao aloha tsabolitsika ny aretina tena mahazo anao ty ny tensionanao izany dia rehefa milamindamina izay dia afaka atoroko an'izay agence izay ianao. Eny ary misaotra indrindra tompoko. Dia ny tsara dia conseilleko ianareo satria za moa tsy afaka mivezivezy matetika ohatr' zao za zao miditra manomboka rapitso indray fa congé zao ny atratraranareo anahato dia aleo miditra any amin'ny hôpitaly dia any ianao afaka rahana maso tsara mihitsy ny fivoarany aretinao. Hono dokotera izay mianakariry nge ny ato dia sao dia mba sahirana izay raha makany amin'ny hôpitaly izany. Ka iza ny anara-maso anareo aty an-trano saripady be nge raha misy ty resaka tension ty tena mariny manoro hevitra anareo aloha miditra hôpitaly fa tsy azo lalaovina intsony sady tena efa ambony be loatra ane any ianao mahazo fitsaboana ara-dalàna. Eny ary tsy azo endrasan'ela io fa za ry tena miteny aminareo na andro any hariva ihany aza dia aleo miditra. Eny ary dokotera. Mety taratasy nareo dia tonga dia miditra ery amin'ny hôpitaly be ery. Misaotra tompoko. Dia mirary fahasalamana Misaotra indrindra dokotera. Dia ty aloha misy fanafody vidiana mandrapatonga ny izay tonga dia hohanina izany ty fanafody soratako ty mihinana ray ianao tsy atsafony izy ity na atao ambany lela fotsiny dia makeny amin'ny hôpitaly agny ianareo dia mitondra nyity taratasy meko ty. Eny ary tompoko voaraika. Eny ary. Fa inona izany olona miantsoantso be izany rojo? Toko dia mahita zavatra ety amin'ny hôpitaly dada. Olona mialaina. Fa izany ve? Ie, olona voany accident maly. Zara mitanaka mihitsy mahita azy ao. Toa tena miantsoantso vonjeo be? Ka vo mafy be mihitsy izy. Ngamba efa ho faty. Enjana kosa. Mahakamana ety amin'ny hôpitaly ety ahitana raha mihitsy. Lehilahy ve izany sa vehivavy? Lehilahy. Toa ohatrany kely fio kely? Ieko zavatra efa miady amanaina. Dia marina loatra ny teninao fa mahita zavatra tokoa aty amin'ny hôpitaly ka. Rehefa amin'ny fiarahamonina anany mantsy ohatrany tsy misy ninina dia tsy mahatsapa an'izany fa aty tokoa dia tena mahita karazam-piainana mihitsy. Ka izay mihitsy mampitesotra an'Andriamanitra mihitsy raha mbola salama. Tena marina izany. Mbola tanora ve izy eo izany sa efa zoky olona ihany? Tsy tena lehibe aloha mety eo amin'ny 7 taona eo na latsaka kely ny fijeriko anazy aloha. Fa amin'ny paoziny ao raha tena enjana be. Ka henoko amin'izany feo izanyko. Tsipatsipaka be tena. Ka raha ny fandehany izany ohatrany olona tsy ho velona intsony mihitsy Ohatrany tsy avitra intsony io dada. Raha izany. Dia manahoana no fahasalamany dada zao Tsy dia misy atahorana ka efa mahatsiaro matanjatanjaka tsara aloha izao. Eko ny endrika rehefa mba miramirana tsy ohatran'ilay tamin'ny voalohany. Tsara ihany aloha nakaty amin'ny hôpitaly. Ka izay mihitsy. Voara-maso tsara ilay fahasalamana. Lelona nahoana
fa tsy dia naninona intsony. Tsy maninona intsony mihitsy. Ary mba mahazotonomana amin'izay ary moa e. Mba sisa olana kely zay efa azo tokomana zay zao tena mbola hitako miaro mafy mihitsy amin'le sakafo. Ka forforcena kely amin'le vavony efa tsy zatra ninana teo intsony manko dia lasa malaina foana. Zany ny valile analiziny koa zao sisa no andrasantsika e. Asa na nahoana? Fa mety efa tsy dia maninona angambaniko. Fanafody ty be dia be mila ho leo mihitsy a mijery an'le izy a. Sady makarary vavony le izy zay mahatonga miteny an-dada hoe minana ihany izay zavatra tiana hohanina fa fanafody be loatra. Io hoe mba jereo kely tokoa le taratasy itsy fa efa misy fanafody tokony hohanina mantsy zao. Ie, tia marina tokony efa hohanina zao. Le zahary taty. Ay, ao ary. Saika adino ariko. Eto ty ary fa mbola afaka atsasakadiny eo koa dia efa hihinana ny hafa indray. Jereo ange za e. Vai, ary mason-dada zany any ohatrany hafahafa. Sa ve antso dokotera vetivety a? Aza miantso. Mijery aty hoe dada, hitan-dada ve ny tanako? Aiza ny tananao? Jesosy io. Rojo. Atsoa Jesosy. Rojo. Dada, atsoa Jesosy ho aho. Teneno hoe Jesosy eo vonjeo aho hoe. Jesosy. Teneno tsara dada mamondrafo amiko hoe. Afaka mamonjy ny dada izy. Rojo. Tena ho vaty vety. Jesosy a. Dada, teneno foana zay. Mamela Rojo. Eny mamela ny dada. Tsika ane tsisy fifandirana zany. Foana aminao zanako. Eno a. Fa Jesosy koa loha teneno hoe mamondrafo amiko hoe Jesosy a. Jesosy eo. Zanako. Teo vaty ve ny dadako. Rojo. Dada, teneno foana Jesosy fa aza ny anarako no antsoina. Hitanao ve io? Fa inona ny hitany dada? Misy zavatra mahafinaritra. Zany ve? Sambatra. Saotra Jesosy fa vavonjy ihany ny dadako. Ay, tena tapitra ny eny marina. Tena maty ve? Ay, maty. Dokotera! Rojo! Rojo! Oh, Rojo! Ahoana toko? Fadindrio mbadikao ihany. Mamono sofina fotsiny. Ie, mamafa tokotany a. Fa inona mihitsy ny fiheverandria aty e? Ha? Azafady mama fa tsy henoko a. Isa rano zao dia ohatr'izao foana ny ataondry. Ino izany ataondry ao? Mamafa tokotany aho a. Dia adiny firy mamafa tokotany ihany. Avy indreo aty aingana. Aty ambadika aty. Jerenge reto trano e. Ampiriny io aingana. Ie, pirina an'io a mama. Mandreraka mihitsy ny ataondry ity. Mba mahalalany tokony atao fa vehivavy lehibe io dia bakona foana vao manao zavatra. Tsy mba nampianarin-dray aman-drenareo manao raharaha mihitsy nga manareo tony. Tsy mandray ravin-dena. Aiza kosa moa mama. Kiza mahalala.
dia zao atao vita aloha ny sakafo fa zaho mbola misy dialeako rehefa avy eo mazava amindry zay eny tompoko dia lozo midororory andrainga lasa zay tena rafozana koa zany ka tafiditra ihany amarina masika zany raha vehivavy ohatra mipiasa vena naovany ahato tsisy mahazanaka mihitsy ny olona ny vinato vavy zany tiavy nohatra ny renindreny ny naty tena hafa kely ka mahatsiaro any dada zany marina tsy mba misy tarainako mohalako miresaka manolo-kafa fa dia aleo eretany sao ve ny mbola tsy netika teo ihany ohatranay ny olona masika nefa ndrimitiny tsy malala ny tokony atao tena midorororo mihitsy tony adiniko ny kasibosiko fandala ilay fikely vetivety aloha izay no miverenako eny tompoko mama ahoana mba misy zavatra tiako resana aminao kasika ninona moa izay mikasika ny rojo fa misy inona tsy mainka mama aha ay zao tatoato anatsikaritra zavatra ny fitondranao ny rojoko aiza veranga isan'andro zao dia mikitakita lava efa tsy rariny tsony kosa moa na izany azy za mahita mihitsy fa tsy mety ny ataonao any rojo mivadinao ny tsy mahalala ny tokony ataony ry jemsa za olona lehibe indray izany midiso ka ny zavatra ataonao kosa tena tsy mety eritreretinao fa olona kambota-nge iny aiza veraka ohatra ny zazakely nitondranao anazy alaivo ry ataovy ry dia nanamaka ry sa hoe rehefa mahita anazy hoe tsotra anareo dia arorotonareo ilay izy ka efa miteny aminao hoe izy ny tsy mahalala ny tokony ataony tsy enao anie ny tena miara-miaina amin'ny ato fa za enao any ampiasana any tsy mahita ny zavatra mitranga aty sombotsombo mba hitanao mety jiso fijerinareo fa fantako tsara nge rojo azo tena hoe fanarana tsara izy tena manao raharaha iny kisy ve tsy mahay mety tsara vela tsi moa rehefa eny masonao fa manaraka aza ataondre tso fa tsy mety zao ny lazaiko anao rehefa tsy mahazaka dia mehilahy andray kosa ry mama tranoko ty fiainako ny ato dia izay tiako atao tsy mety kosa zany dia nange mba tiany tsotra fotsiny hoe mba hovanaka fitondranareo anazy zay fotsiny angeny tadiaviko ka tsy nareo indray no andidy amin'ny zavatra tiako atao tsy mety kosa zany sady olona manambady zany mahaleo tena dikan'izany rehefa tsy mahazaka ny fiarahamonina miaraka amiko dia mandehana zakao ny fiainanareo eny misy famarinana nge zay fa zao matoa tsy mbola mijanona eto mbola misy zavatra tsy ampy zay fa tsy hoe hijanona mandrak'izay ato zay fa eritreritry mama eny aloha raha tena tiany mama ny androaka anay dia tsy maninona mihitsiny ianao neto ny vehivavy misanganao any mandehana mandeha rehefa tsy mahazaka mazava ngam'izay zay izany ariko fa hita mama tsy haiko aloha mahatonga anazy kamokamo nge ohatra mitejo aza izy dia mety izay ngamba mahatonga anazy tsy malaina fihetsika tsy dia manao raharaha firy tsy vo zao ane zany fatra aminatongavany tato mama koa dia mahita lazaina foana ka dia manina raha mba teny ampianarana manao an'izay izy dia mba manaraka tsy manao an'izany tsony efa atory fa mafy lobe ka zao nge tiako atongavana mamy aza atao fitondrana ohatra ny vinanto izy fa atao voatra ny zanaka mihitsiny eritrereto fa kambota nge iny eny re rajemsa no ary rojo tatatana ohatra ny tsy hitako mivavaka mihitsy fa maninona
ahy e. Atray kamo leo an'izao fiainako izao a. mba hafa kely indray zany ka Tena mariny. Talongana. Tsy eo aminao ny toeranako. mahagaga indray nge zany taloha ianao a tsy andronao ny alahady akoatra ny alahady mbola misy andavanandro koa zao alahady ianao matoritory ambony fandriana dia gaga aminao a ka Kidrakidra isan'andro ato an-trano, vizaka, enjehana daholo izao rehetrarehetra izao. Sady efa ataon'ny mamanareo mihitsy ny tsy hampivavaka ahy e, izay ngambany. dia izany ve manakana anao tsy hivavaka Ka tena kivy aho a. ehe Aleko mipetraka ato an-trano. tena miovy ianao ka nahafantarako anao nefa tena nampivavaka ohatra n'ireny pastera latsaka fefanyireny Dia omenao tsiny amin'izany ve ary ahy e? zany no marinako Alao mihitsy aloha hijanona amin'izao fiainako izao ka mahakaleo. Ninona makaleo? Reto lozana mitsotsotra atao mpandriana ato fotsiny nefa ndarao tahaka ninona? makalasestary mama Nde makarano lo. Ko maninona raha alainao? Ha? Fa Alaiko inona e. izany teny indrirojo? Zandray no atsaka. Ka inona ny problème e? Fa nga ianao tsy tokony ianao an'izany, olona matanjaka be eo ianao. Maniraka ihany ny fantatrao. sy mangina mondry Avereny tsara hoe le teny ry teo. Zany ma e? Averina tao inona indray? Fa nga efa marenina. Ela no nandeferako taminao a. Tsy misangy aminao tsony a. Fa fampitaditsika. Mazava aminao nga amin'izay. Ha? Tô mivadika biby? Teniko izay. mangina moa nareo fa tsy mety zany Ianao koa moa aloha aza miteny eo mihitsy fa matsiraviny. Tsy hitanao ny fijaliako amin'ny ora matoa io. Inona tena azo indrindra? anakorotana fotsiny nge zany Tsy rarahako na manakorotana na maninona. Manontany andriany ahy, fino tena azo andry. Tsy azoko baikona tsony zany. Fa zanga mpiasanao no baikonao. mangina moa nareo ka tsy azo tenenina mihitsy zany Alao aloha hiteny ahy e. Avoakako aby ny atao-poko. Ary ianao tsy laiky miaroaro an'io eo a. ka olona mavesatra dia mamatsaka rano a mba mety ve zany Zao ve ny anaovany ahy dia mbola sitraka ao ihany zao. Firy taona izay nanjakazakaanao tamiko. Ampy izay. Ay, rehefa tsy anaiky eo ny teniko ary a. Aorono ny entana dia lasa tenisany. oka ry mama zao a aloha alamina izy ity aloha zany atsaka rano ary dia alamina amin'izay nresakareo Ka tsy ianao no ilaiko manao an'izany e. mama mavesatra nge io e Hitanao za mitoetranao. Za ihany nitsindritsindrinao ato amin'ity tokantrano ity. Farany zanako anahaka anao. Nefa dia mahatsiravina. Zemsa, hoeto mivoaka any io vatonao io sao dia maratra keo a. Kasio ary rasa e. Kasio. Ohatranao mankafiny radio ambassadeur. Alao andefa tsy ady amina dala. Zay mihitsy ny fahendrena raha matoa ty a. ina amin'izay rojo rojo ary indrito tsy tonga mivavaka tsony fa naninona ke Resaka lava be ki izany a. Mampalahelo be ngeki fa tena potika ny fiainako e. Tsy hisy ninona tsony aho zao. fa ahoana ke Zany e. Za nge zao nisaraka tamin'ilay vadiko e. Fa tena mahampirafy zany raha olona. Dia avy eo koa ny rafozany etsy an-daniny tena manao ny ataony. Fampijaliana tena tsisy ohatr'izany. Manoatra lavitra noho ny mpiasa nanaovany anaty. zany veke Dia tena kivy tanteraka. andao kiverina hivavaka tsisy tsara ohatra ny eo amin'ny tompo ange jereo ange le fiainantsika tamin'ny fahatanorana reny e toko nafinaritra e tsy nanenenana mihitsy Tena fatako mihitsy zany ary malahelo amin'izao fiainako izao mihitsy tsy napoziko anao ohatr'izao zany ny fiainako e. ndao kiverina nao asan'Andriamanitra tena marina e mbola ihary ny fiainandrio fa miverena Tsy hitako aky izay tenenina amin'izany fa ohatrany tsy manana etaeta amin'izany hivavaka izany intsony aho izao. ndraiky Tena marina e.
zao fiainana zao nge ki mandalo e, mba eritrereto ihany no avy mifanahandry. Hita eo aloha ki izany fa ny anahy zao mamaika dia tia fivelomako ity, tsy hita izay ho atao, tsisy raisina mihitsy. Tena malahelo aki izaho amin'izany tendry izany. Mahatsiaro an'ireny asan'Andriamanitra vitantsika taloha ireny. Na vita ngeky itsika e, toriteny, mandeha mitety tranon'olona, tena ohatrany hoe nandalo fotsiny ve izany ireny sa hoe ahoana? Aleo aloha ka iova filinina hafa mihitsy a. Tena nalefiresaky ndry ary ki tena niova e. Fa ndry izany amin'izao mbola mivavaka be mihitsy e, mba eto ambavaka any ry kala. Ny fanapahan-kevitry ndry ihany aky ny tena zava-dehibe a, fa na hivavaka ao andry taky nineo ary a, rehefa tsy hiova ndry dia tsy miova io. Tsy vitako tsony, tena leko maty, velomo zao tontolo zao, tena sotroko ty, hovaranako ny tantarako, zay any dia any aloha e. Raisy teo. Maizina be, Andriamanitra, tena maty azady, efa tia koatra zany zao, ary oatra misy zavatra mampitsangam-bolo be izany a, takizay ihany tsy namono tena ka, Andriamanitra, matahotra zany, oe, toa lasa miamaizina be sady mampatahotra be. Sary azany, vonjeo ara olona, sady zay ohatra misy zavatra manepitra be ohatra ny tsy azo iainana mihitsy. Nefa moa dia iza no hamonjy aty e? Oe, sady ohatra misy misintona, andeha hiverina ka. Inona zany hery misintona anazy zany? Andriamanitra apio a. Ry misy mamirapiratra kely nefa lavitra be. Ahoana re natongavako eny? Io mihitsy ngamba le hoe paradisa. Tena io. Ndeha ezaka ho eny aloha. Nefa toa misy mandriritra ihany. Alao hivavaka mihitsy a. Jesosy eo, aiza ianao e? Mamindrafo amiko Jesosy eo. Aiza ianao e? Jesosy eo, vonjeo ahy e. Tsisy mamaly. Misaotra ny tompo fa tonga eto amin'ilay tanàna mamirapiratra ihany aty. Dia aiza nefa ny lalana hidirana amin'izao? Rika e, ary misy anjely ireo a. Ireo zany le voambara amin'ny baiboly hoe mitsena eo am-bavahadin'ny lanitra raha azoko tsara ve? Tonga ihany aty marina, ndeha ho eny aloha. Io dada io anatin'io e. Dada! Dada! Alay voa! Dada! Ary tsy maheno ary ve izy zany e. Sambatra be izy. Izy ty tamin'ity. Tena Jesosy ngambo ty. Apiditra ana ihany izy.
any ianao izay. jesosy a za ve dia tsy fantatrao? Tsy fantatro mihitsy ianao a. jesosy a za nge tamin'ny 1981 nanolo teny tamin'ny asan'andriamanitra voasokatra voalohany tao Antsirabe dia izany nanolo tena voalohany tao. Ko nahoana moa any tsy fantatrao? Nisy mpino vitsivitsy izay niara nanolo tena dia nanomboka tamin'izay dia tsy nitsahatra mihitsy nanao ny asan'andriamanitra. Olona be da be nge jesosy no nitorianay filazantsara dia mibebaka daholo izy rehetra. Taiza sy taiza moa no tsy efa nalehanay. Indrisy ery rojo, tsy diso tokoa ny zavatra nitantarainao, fa saingy tsy nitahiry ny famonjena hatramin'ny farany ianao. Za nge no nampibebaka ny dadanay tamin'izy maty iny. Tsy fantatro akory ianao hatr'izay miala ampy fampanao meloka. Inona no tianao ho tenenina amin'izany jesosy? Mba voay amoa hoe mamondrafo amiko. Ary ohatra misy mandrirotra indray aho. Oay, toa midina be aho izany sady toa manatona an'ilay maizina indray. Mamy e! Potsera! Disokendry. Ireto avy no ilalaon'ny tantara: Solofo, Budget, Mbola, Iaina, Eva, Simonety ary Sahondra.